Ramatola Loravalomanana ihany no candidat natolotry ny ankolafy Ravalomanana na solo Andramatola Loravalomanana. Niverina teny amin'ny CES izy ireo io hariva io. Nirotsaka ho fidiana ihany koa Andriamatoa Rajaonary Mampianina, ministra ny fitantanam-bola sy ny vola. Etsy Akorondrano indray no hitarika vahoaka ny ankolafy Ravalomanana rahampitso rehefa nofoanana tamin'ny ora farany tetsy Ambohijatovo androany. Manoloana izany, milamina ihany ny fanadinana baccalauréat ho andry Bearvelo. Ny kitapo ny fitaovana mampiasa-pity indrindra ho an'ny ray aman-dreny mikarakara ny fidiran'ny mpianatra ankehitriny. Efa misy mitrosana amingam-bola any amin'ny banky ireo izay efa miatrika izany ankehitriny. Ary farany, ady mpiainana sy ady saina hita maso isan'andro, maro no variana eny afovoanana arabe ary miteny irery eny an-dalana. Tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao tomboky lasy tomboky vavy, ampanantsana no hiara-bananao sy hanasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Anokafantsika ny fampahalalam-baovao mirongatra ireo fivarotana maro samihafa ao amin'ny sitenan-katso amin'izao fotoana izao. Raha ny tokony ho izy tsy azo atao ny manao fivarotana tsy ara-dalàna ao amin'ny siten'ny mpianatra ary natao hipetrahana ihany ireny trano ireny. Mamonjy ny mpianatra nefa tsy azo atao izany. Tonga anjery ny zava-misy teny an-toerana Inalo Sosombiny eny. Lasa fivarotana sy toerana azahoam-bola ireo trano tokony hipetrahan'ny mpianatra eny Ankatso amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana voaray teny an-toerana, efa mataonany maro no nisy izany tany Ankatso. Épicerie, multiservice na cybercafé, fa eo koa ireo mpivarotra sakafo madinidinika. Tsy voatery azo alalana nefa vao manao izany ireo manao varotra tsy ara-dalàna eny Ankatso. Misy varotra aby misy teretra. Mazanga ohatran'izany koa. Fa tsy haiko ndray ilay eto Antananarivo na hoe mety na tsy mety fa tsy haiko. Fa izaho aloha mahita daholo amin'izany. Raha ho an'ity cybercafé ity manokana, efa nandritra ny 9 volana izy ireo no nanao ity assez ity. Tsy mbola nisy fisafoana sy fangataham-panazavana avy amin'ny kroa voarain'izy ireo, ka izay no antony hanohizan'ny cybercafé. Nanamarika ihany koa izy ireo fa efa nisy fitarainana nataon'ireo mpianatra teo amin'ny manodidina mahakasika ny fanokafana izao tsena tsy ara-dalàna izao, saingy noho ny filan'ny mpianatra no hanohizan'izy ireo izany. Manantona kokoa ny mpianatra nefa ireo tsena tsy ara-dalàna ireo. Saika tonga saina amin'ny tsy tokony hanaovana izany izy ireo, saingy vitsy ny tsena ao Ankatso 2, ka rariny raha mamonjy ny mpianatra ireny tsena madinidinika ao amin'ny site ireny. Le izy moa izany tamin'izay mbola tsy taty dia fa tamin'izay vao tonga aty izany dia efa nisy an'ireny. Fa le izy aloha izany amin'ny ankapobeny hita hoe mamonjy ny mpianatra le izy. Satria ohatra izao izay hidina ny eto Ankatso 2 mantsy izao izay, dia ohatra izay midina ny Imbopo izany dia elaela vao tonga any, dia efa mba fotoana izany izay ohatra. Dia io koa moa izany ny olana kely fotsiny ngambany izany hoe le somary ohatra ny épicerie ohatra lavo kely par rapport amin'ny any ambany any Imbopo izany. Tsy publie be izy hoe manao an'io fa entre samy ankizy samy mpinamana. Ary hitako hoe manampy an'ilay mpianatra le satria aty koa ny ankizy misy sahirany amin'ny fianarana atao mila vola. Dia mba fanampy ohatr'izay zany ny mpinamana sy ny ankizy ohatra mba manana photocopie dia aty amiko manao fa zaho manana dia mba tsy lany vola ianao sady tsy hidina ny Imbopo ohatr'izay ohatra. Tsy ampy ireo mpianatra intsony anefa amin'izao fotoana izao ny mionona fotsiny amin'ny vola omen'ireo ray aman-dreny ho fanampiana ny fianarana eny Ankatso. Mila fidiram-bola ihany koa izy ireo, ka izay no isan'ny antony mampirisika azy hamorona ampivelomana hafa. Manao fitadiavam-bola kely ohatra hoe varotra yaourt, flan ohatr'izany. Hoe nijanona ohatr'izao zany eny mety hoe ny ray aman-dreny ange tsy mitovy ny sasany izany hoe samy manana ny fidiram-bolany tsirairay ohatra ny amin'ny ray aman-dreny. Dia mety hoe sahirana ohatra efa vita ny fianarana nefa ianao ty mbola tsy asa, tsisy zavatra atao dia le olona dia hipetrapetraka zany dia aleo mba hoe manao an'izao zavatra izao kely. Hatreto aloha mbola tsisy olana na tamin'ny koroana ny rehetrarehetra fa zareo koa tsy mametra hoe ohatr'izao satria na raha mahita ary amin'izao fotoana ny bourse ange tsy dia maharaka. Dia raha metra an'izay zareo dia ino no anasiana ankizy anazy. Raha ny tokony ho izy, tsy azo atao ny mivarotra anatin'ireny efitrano natokana ho an'ny mpianatra ireny. Tsy misy kosa nefa ny sazy manokana ho an'ny izay manao izany. Efa nisy ihany koa ireo tsena nomena lalana, ka ankoatra ireny tsy misy afaka ny manokatra tsena intsony ireo mpianatra. Tokony asiany sorona izany zavatra izany ka ilay fandaniana ao amin'ilay resaka jiro zany dia efa tsy mety, mety miperturbe ankizy any ambadika ihany koa ilay izy.
ka raha olona ianatra ve no voapitaba ny zavatra io hoe dia tsy anahirana ve ilay izy. Ahoana indray reny karazana commerce kely madinidinika reny? Reny ndray kosa angamba dia tsy hita fianakana anazy fa dia ohatra mba fanampiany ampiainany hoe tongamo hoe ve dia tokony sakanana. Izay ny tena marina. Hitanao ny fiainana sarotra be ny ankabeazan'ireo ankizy ireo koa izy tiana efa mahatsiaro an'izay. Tsy azo atao ny mivarotra anatin'ny trano natokana ho an'ny mpianatra. Na izany na tsy izany, vitsy dia vitsy ny tsena isan-karazany ankinina ny fiainan'ny mpianatra eny amin'ny Société Nakatso, ka mampirisika azy ireo hiroso amin'izay fanokafana tsena izay, any fa na tsy ara-dalàna izany. Saika mitodika any amin'ny tompon'andraiki-panjakana avokoa amin'izao fotoana izao ny sain'ireo mpianatra sy ny tompon'andraikitra eny an-toerana. Mbola misy mikarakara ihany ve ireo mpianatra eny amin'ny Société Nakatso? Na ny Cité vaovao natokana ho an'ny mpianatra aza amin'izao fotoana izao tsy mbola voazara, trano izay efa vita tamin'ny taona 2014. Lafim-baovao ara-politika kosa indray nirotsaka ho fidiana filoham-pirenena ny minisitry ny vola sy ny fitantanam-bola Hery Rajaonarimampianina, Andriamatoisany Kolo Roland sy Jules Etienne izay samy kandida ny esoriny CES tsy ho ao anaty lisitra intsony no nanolotra azy na raha ny vaovao voaray io hariva io. Ity minisitry ny vola sy ny fitantanam-bola ity izay efa voatonontonona fa isan'ny kandida atolotry ny antoko TGV teo aloha teo. Ankehitriny milaza izy fa tsy misy ifandraisany amin'ny resaka TGV na antoko politika hafa no irotsahany fanapahan-keviny manokana araintsika ny fanazavany. Ny tena hoe fifampidiniana dia mbola tsisy satria fanapahan-kevitro manokana ry izy. Ahoana zany ny parti TGV sy Andriamatoa mpitarika azy. Ny tiako ho tenenina dia zao reo aloha ny olona zay nanolotra maro koa ny antso zay araky ny falazaiko teo ny antefa taty amiko mbola misokatra ary misokatra foana ny erahana miasa na antoko izy io na antokon'olona izy io na olom-pirenena izy io mijoro ao. Etsekilan'izay Ramatola Laoravalomanana ihany natolotry ny Ankolafy Ravalomanana ho kandidany ary ny antota taratasy ny ity farany ihany no nentin'izy ireo teny anivon'ny CES io hariva io. Nambarany Mame Rakotoarivelo tamin'izany fa ity vadiny filoha teo aloha Marika Ravalomanana ity ihany no tohanan'izy ireo amin'ny fifidianana raha toka ny andro anarana hafa ny mpanara-baovao. Ny CES izay tsy mbola namoaka ny lisitry ny mpifaninana ofisialy tamin'ity androany ity. Hiampifiry ireo raiky amin'ny telopolo rehefa kandida raikitra andrasana ho amin'ny rahampitso ny valin'izay. Nofoanina tamin'ny ora farany ny fihetsiketsehana nokasain'ny Ankolafy Ravalomanana tao manomboka androany tetsy amin'ny kianjan'ny demokrasia. Ifindra lasa eny amin'ny kianjan'ny Tanimena be akorin-drano izy ireo manomboka rahampitso maraina. Na dia maro aza no efa nitotongana teny amin'ny manodidina, efa niandry teny ihany koa ny mpitandro ny filaminany fa na dia adiny. Efa tonga tetỳ amin'ny manodidina n'Ambojatovo ny pomba ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana androany atoandro, saingy nionina tamin'ny siotsika sy ny fitsiofana sifle eran'ny tanàna fotsiny izy ireo. Ny tangorongorona teto sy teroa ihany koa, niandra ny toromarika avy amin'ny mpitarika. Tsy nidina teny ireo lohan-dohany ankoatra ny solombavam-bahoaka timma teo aloha iray sy ny CST timma iray. Tsy nisy ny bomba mandatsa-dranomasony poka androany, tsy nisy ny fisamborana. Mbola tsy nigadona akory ny tamin'ny 1:10 maraina no efa nodidin'ny miaramila sy ny polisy ary ny zandara ny manodidina ny kianjan'ny demokrasia Ambojatovo. Tamin'ny 2:10 mahery, nilaza ny Ankolafy Ravalomanana teny Faravohatra fa nifoanana indray ny fihetsiketsehana. Mifampiresaka ireo Ankolafy milaza fa voailika na tsy mbola tena miaraka aza. Politika moa ny atao mety misy ny fampiresahana fa hatreto aloha dia tsy misy izany hoe fiarahana miaraka amin'ny mouvance Ravalomanana sy ny Ankolafy Rajoelina izay fa tsy azo sakanana koa ny mety hoe ahatonga an'izany zavatra zany satria ny tanjona mitovy dia ny fangatahana, ny fampijanonana sy ny fampiatoana ny didy izay navoaka ny CES tamin'ny asabotsy hariva iny. Fa hatreto aloha zany tsy misy fiarahana mihitsy satria fantatrareo ihany fa protagoniste anankiroa zay no nifandona teto tamin'ny 2009 misy ny fampiresahana fa tsy mbola misy akory ny hevitra hoe tena mitovy hoe hiaraka anao hetsika miaraka. Ny teny an-kianja nandritra izany, nizotra ny azo ny makirao ireo mpanao fihetsiketsehana, ka tao indray ny lasam-boim-piaonana rehefa tsy afaka niditra teny Ambojatovo. Tao ny nanomezana ny toromarika vaovao fa eny akorin-drano indray ny fotoana rahampitso.
efa ny fanarahana indray zao tamin'ny mpitondra fanjakana ambony fa manomboka raha-pitso dia eny amin'ny kianja tany mena be ny akoron-drano ny fionatsika manomboka amin'ny 120. Tsy ho avy eo intsony ny emoreky satria izy nanao teo tsy nisy emoreky tao. Maninontsika manao no isy emoreky eo. Mpanao gazety maro no nahita maso teny akoron-drano tamin'ny fihetsiketsehana nataon'ny mpomba ny fitondrana teteza mita fa teny akaiky teny ny emoregy saingy tsy nisy ny fioara-pefy tamin'izany fotoana izany ary dia tsy nisy ny fidiran'izy ireo atsehatra. Anahoana kosa ny rapitso? Tsy lavitra eo raha teo ny misy ny CEG tany mena izay misy ny mpanala baka ihany koa. Mahalona raharaham-pirenena ankehitriny tsy tokony ho kajikajy politika no anosehana indray ny firenena any amin'ny lavaka mangitsokitsoka sy ny fahavoazana mankadiry mihoatra noho izao. Izay ny vendikevitra rehefa zoina ny fanazavana nentin'ny kandidato Andriana Anarivelo androany mahalona ny mpanao gazety. Tsy tokony ny tombontsoan'ny mpanao politika sy ny resaka fahefana no ampitomboana ny fahantrany malagasy raha ny fanazavany mahalona ny fitariana fidinina an-dalambe ataon'ny mouvement Saravalomana ny fanazavana. Miakina amin'ny tanjona tsirairay avy io fa raha tanjona nakorontanana an'ilay fifidianana dia tsy vahaolana izany. Be da be nge ny zavatra niantra ao tamin'ny tsirairay avy fa tsy izay akory ny hitaritana ny olona hoe andao anao an'izao na andao anao an'izao satria tsy vahaolana ho an'ny firenena izany. Ka isika raha mbola tsy tsapantsika ny hoe ny tombontsoan'ny firenena aloha ny voalohany vao ny tombontsoantsika dia tsy handroso mihitsy ny firenentsika. Dia tokony iray saina amin'izay ny malagasy sy ny mpanao politika rehetrarehetra no hoe ny tombontsoan'ny firenena aloha izay vao ny tombontsoantsika. Tsy tombontsoantsika malagasy mihitsy ny fikorontanana fa ny filaminana ahafahan'ity firenena ity mba mivoaka amin'ny fahasahiranana amin'izay no tokony ezahana tsirairay avy. Raha ny zavatra ny ainan'ny tena sy ny zavatra ampiainana ny tena mety mampitroatra ihany indraindray kanefa ny tombopotsy mba ny tendrompotsy mba havana ary raha-pirenena izany dia ny tombontsoa amin'ny be sy maro aloha no lehibe voalohany indrindra fa ny tombontsoana hitondra afaka miandro foana fa rehefa mahazo tombontsoa ny vahoaka inona moa ny tombontsoana mpanao politika fa tsy ny hoe afa-po ny vahoaka dia izay ihany ny fidiny rehefa avy eo. Raha tsy misy tombontsoa ny vahoaka inona no ho avy na hoe ny avelirana mpanao politika tsisy intsony. Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray andro faharoa amin'ny fanadinana baccalauréat ny sambo aravara ihany ireo ray aman-dreny nanana mpianatra ny nala fanadinana androany raha nahita ny mpitandro ny filaminana ny fanaretsaka teny amin'ny faritra Ambozatovo sy ny manodidina ka isan'izany ireo tetsy amin'ny Irabe Arivelo. Niezaky ny nandamin-tsaina kosa ny mpianatra ary nanao izay ho afany ihany koa ny mpanaramaso ny fanadinana. Fanadidiny Fabrice Tatatsiresy. Tsy ny ray aman-dreny fotsiny ihany fa indrindrandrindra ireo mpianatra ny tena sahiran-tsaina tamin'ny naharenesana fa hoe hisy ny fihetsiketsehana androany nefa ao anaty vanim-potoana ny fanadinana. Na dia teo azy izany dia nisy tamin'ireo mpianatra ny niezaka nampitony ny saina ka nampifantoka ny eritreriny tamin'ny fanadinana. Tsy mitantaina ka sady eo avona ny atrika sy zava-miseho izany. Ireny izany henona fotsiny sisa satria efa mifantoka bebe kokoa any amin'ny examen amin'izay zao fa tsy dia mihaino be resaka politika sy ny fihetsiketsehana ambady ihany tsoa. Efa le ho avy sisa ny jerena zao. Ohatrany tsy dia tena matahotra ka. Mety tsy hampaninona aty aminay ilay izy. Tsy mieritreritra zavany anay aloha zao mibaka ihany anay izany aloha natrehana dia masay. Tsisy fanahina, tsy matahotra mihitsy. Ny an'ny mpianatra fanadinana tsy maintsy natrehana, ny akamaroan'ny ray aman-dreny kosa ny taitaina ary dia tsy nahatombona mihitsy. Anisan'izany ity renim-pianakaviana nanatitra sakafo an'ny zanany ity. Andeha anaty barizanaka Ambozatovo zao ny direksion. Dia efa eo fotoana anay mianatra nefa nidina avany efa miaramila be dia be teo dia tsy afaka voina ny vavahady. Dia vao tery nidina aty Analakely na anaty vary. Dia ny tena moa amin'ilay anatin'ilay kakatsoko ny fanadinana ilay mpianatra dia mitebiteby be ohatrany matahotra hoe izy korotana izany dia ohatrany rehefa vitan'ilay baccalauréat zany ohatrany mitebiteby be foana. Manome antoka ny ray aman-dreny kosa ny lehibe ny foibe mpanadinana manoloana izany. Misy ny fiara-miasan'izy ireo ampitandro filaminana. Tsy nisy ninninona niova androany na dia teo azy ny fanambanana fihetsiketsehana iny. Eto amin'ny lycée Irabe Arivelo izany ampovoan-tanàna mazava ho azy izany fa rehefa misy ny korotana dia akaiky izahay nefany hatreto aloha mbola tsisy
mitraiky aminay ilay izy dia izay koa zany a efa manana mpitandro filaminana dia ireo efa manao ny anjara asany mihitsiny dia tsy matahotra izahay sady ny mpianatra koa atao anatiny a angamba fa en sécurité daholo ho an'ny ray aman-dren'ny mpianatra dia ataovy hoe mitony ny sainareo satria ny mpiadina dia ato an-dakilasy ato efa ato izahay a ataoko fa tsisy aniny tsy aninona akory. Tsy misy miova arak'izany na ny fomba fiatrehana ny fanadinana na ny fanaraha-maso zany. Iankina amin'ny fivoaran'ny toetra raha kosa ny anamafisana na tsy ny fiambenana ny fanadinana. Ho an'ireo mpanala baccalauréat etsy amin'ny lycée Rabearivelo, misy 927 ireo mpanala fanadinana ny voakorotana raha sanatria ka nisy ka nihitatra ny fihetsiketsehana politika nokasaina natao androany. Momba izay fanadihadiana mahakasika ny baccalauréat izay indrindra, fantatra fa misy tanora manefa sazy izany hoe migadra, miisa 2 no manala ny fanadinana baccalauréat eto Antananarivo ankehitriny, ary 12 ireo sembana akadiminy avy amin'ny fitoerana Akama 67 hektara. Mbola isany fanadihadiana mahakasika ny fampianarana ao arahintsika rehefa avy eo fa hivadika lafim-baovao kosa isika amin'izao. 50 taona teo aorian'ny nijoroany manomboka amin'ny fiandohan'io taona ho avy io vao hanana fohim-pentoerana raikitra ny orinasa Seimady. Ity orinasa mpanangana trano fonenana ity efa miaron-doha tsikelikely ankehitriny noho ny fanampiany ny fanjakana malagasy. Efa mipetraka ihany koa ny volavolan-dalàna mibaiko ireo orinasa mpanangana trano hanao trano amin'ny vidiny antonony amin'ny tetikasa ataon'izy ireo fanadihadiana. Ny 520 ny trano atsangan'ny orinasa lehibe mandraraha amin'izany no tsy maintsy atao toeram-ponenana amin'ny vidiny antonony na ireny antsoina hoe logements sociaux ireny. Raha ny votoatin'ny volavolan-dalàna momba izany araka ny fanazavany ny praiminisitra lefitra misahana ny fampandrosoana androany maraina nandritra ny fitsidihana ny foibe toerany Seimady eo an-dalam-panorenana ankehitriny. Marina efa ho vita ilay lalàna voavolavola lalàna mikasika ny trano fonenana mba manomboka izao amin'izay koa ho an'ireo izay mpandarà rehetrarehetra manao fotodrafitrasa na manangana trano fonenana dia tsy maintsy manangana trano atao hoe logements sociaux na trano tokony takatry ny fahefa-mividin'ny malagasy fa tsy hoe tsy maintsy trano lafo vidy foana. Isaky manao trano lafo vidy zany ianao isaky manao tetikasa fananganana trano ianao zany dia misy apahany hatrany ny eritreretinay hatrany amin'ny 520 isan-jato any farafahakeliny tsy maintsy atao logement social fa tsy azo atao daholo ny hoe raha vao manangana dia logement de luxe daholo natao anatiny izay tsy takatry ny olona ny famividy. Ny vaovao farany angambany dia Madagasikara dia isan'ny nanao ezaka lehibe nandritra n'izay 2 taona izay amin'ny fanafoanana ny atao hoe bidonville sy fanatsarana ny toe-painana tanan-dehibe. Ho foibe toeran'ny Seimady ny ilany ary io toeram-piasana ampanofaina ny ilany amin'ity trano lehibe mitetina 3.10 miliara ariary ity manomboka amin'ny volana janoary amin'ny taona ho avy. Aorian'izay eto akaiky ihany isy ny fanorenana ny orinasa Seimady izay nandalo fotoan-tsarotra nandritra ny taona maro nefa efa fatrosa ankehitriny. Amin'ny orinasa satria ny tetravola be indrindra ny ao amin'ny Seimady dia ny fanjakana ny 770 isan-jaton'ny action izay dia efa midika fa ny ministèrny vice primature amin'nisahana ny fanajariana ny tany sy ny fampandrosoana zany dia anisan'ny tena nanampy be dia ny Seimady tao anatiny izay fanarenana ny orinasa izay. Naharitra herintaona sy tapany fanarenana ny orinasa Seimady izay efa manomboka mitraka ankehitriny. Porofo ny fahombiazany fanorenana logements sociaux miisa 900 eny Anosiala Ambohidratrimo sy ny fitohizan'izany amin'ny alalan'ny fananganana logements sociaux ahitana efitrano 70 ety amin'ny 67 hectares noho ny fiarah-miasan'ny VAOVAO izay kendrena ho vita amin'ny faran'ny taona 2024. Dia inany koa no nentina namarana ny fampahalalam-baovao iny isaora ianao naraka ny hatramin'ny farany mbola misy hatrany ny laharatarby 03407 888 02 afahanao mifandray amin'ny sampana fampahalalam-baovao mametraka ny veloma ho amin'ny raha ampitsondray